Dia mbola mpifaliana ry havana no entina miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana tonga eto amin'ity fotoana ity. Ny lohahevitra izay hitondratsika izao fotoana izao dia ny hoe tonga montsy izay rehetra te hiombona ao aminy ny tompo. Mampitomboana mandrakariva ao aminareo anie fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mipetraka amin'ny fiangonana.
ilay araka tsara isika. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ndeha ho ataontsika miaraka ny salamo fahadimy amby sivifolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fafito tapany A ho fiderana an'Andriamanitra ary ho itohizantsika izany amin'ny hira fahasivy amby telopolo ny andiny voalohany fahatelo sy fahadimy. Avia, aoka isika iobo an'i Jehova, aoka isika hanao feo fifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika, aoka hakeo anatrehany fiderana isika, aoka hanao feo fifaliana ho azy amin'ny fihirana isika. F'Andriamanitra lehibe Jehova, ary mpanjaka lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy. Eo an-tanany ny fitoerana lalina amin'ny tany, ary azy ny tendrombohitra avo, azy ny ranomasina, fa izy no nanao azy, ary ny tany maina dia noforoan'ny tanany. Avia, ka aoka hiondrika sy hankohoka isika, aoka isika handohalika eo anatrehan'i Jehova, mpanao antsika, fa izy no Andriamantsika. Amen. Andriamanitra tompo sy mpamahary anay io, iteranao izahay no ny sorehetra nomenao anay, izay fantatray sy izay tsy tsaroanay velively koa, nefa hivelomanay isan'andro. Itera sy mankalaza ary misaotra anao ihany koa izahay, noho izao fanompoana masina iranay manao izao. Tamin'ny voalohany dia nitenao ny naharianao ny tany sy ny lanitra. Nitenao dia mpaharatra amin'ny voalohany, ko anio amin'izao andro voalohany amin'ny herinandro izao, dia tafavory eto anatrehanao izahay, mba harianao anay indray hitovy endrika amin'ny zanakao. Tompo, ifanampahan-tenanay ianao, fa tsy hiverina foana aminao ny teninao, raha tsy efa nahavita ny nandrahanao azy. Ko ankehitriny ary, tanterao ny asa nandrahanao azy, mba ho ahatonga anay handray ny fahafenoan'i Kristy sy ny fahatanterahany fifaliany. Moderainay sy ankalazanay mandrakariva ny eny anaranao, noho ny asanao sy ny voninahitrao, Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Ny anaran'i Jesosy, amen. Petraka amin'ny fiangonana. Eno ary ava-malala ny tema manambara ny sitrapon'Andriamanitra. Miasa mitahotra sy niofotra, ahatanteraka ny famonjena anareo. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo, na ny fikasana, na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Ary manoloana izany sitrapony izany dia tsy misy tanteraka isika na dia indray monja azy, satria efa samy nanaraka ny sitrapony avokoa. Ko andeha ry isika hanondrika alohantsika, ka hibebaka amin'ny fontsika marina tokoa. Raitsi-tosy mamindra fo indrindro, fa diso izahay ka nanita amin'ny lalanao rehetra,
tahaka ny ondry very. Efa nanaraka loatra ny sitraponao izahay, efa nandika ny lalànao masina izahay, sy nanao izay zavatra tokony nataonay izahay, ary nanao izay zavatra tsy tokony nataonay, ka tsy misy fahafinaretana sy fiadanana ato anatinay. Kanefa Andriamanitra, mamindrafo aminay mpanota mahantra. Andrao izay rehetra miaiky ny fahotany, avereno izay mibebaka, araka nampanantenainao anay eo amin'ny Jesosy Kristy Tomponay. Aoka izahay mba ho velona amin'ny fahatsara-panahy sy ny fahamarinana ary ny fahahonoana tena. Hatramin'izao, voninahitry ny anaranao masina. Miaraka amin'ny fiangonana, Ranay be famindrapo mitalao aminao zahay. Mamelany elokay. Diovy izay fampahotana, sasao izay mba fakeloka, ary avozo ny fanahinay mba vonika ny mpanao. Fitiavan'i Jesosy Kristy sy nakao mpamonjy anay, mangatanay aminao. Amen. Hira faha-efatra amby 700 ny andininy 1 sy 2. Tompo, raha ny oloko izay natsoina mianarako ho avy anetry-tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy rehetra izay fanaony, dia hiainao any an-danitra ao ka hamela ny elony ary hahasitrana ny taniny. Noho izany ara dia ambara fa voavelan'ny elokareo noho ny anara-masina mideran'ny Tompo.
Irafa sivy amin'ny sivifolo sy efajato ny andininy voalohany sy ny faharoa dia amin'ny feosavin-draony no hanaovantsika izany. Nous arrivons maintenant au moment dédié aux jeunes et aux enfants. Et je demande à tous les jeunes et tous les enfants de se lever pour chanter ensemble le premier strophe du cantique 759. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur Jésus pour ce privilège que tu nous donnes encore aujourd'hui pour pouvoir être réunis dans ta maison. Merci Seigneur pour tous ces enfants et tous ces jeunes présents. Et merci parce que tu nous donnes encore ce moment qui leur est dédié. Seigneur, que ton Esprit Saint œuvre à l'intérieur de chacun de nous et fait taire toute voix qui ne vienne pas de toi, Seigneur.
en ton nom saint, nous faisons cette prière. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Pour commencer, je vais proposer 3 petites questions. Donc, j'invite toute l'Assemblée, même les adultes, à participer, à jouer le jeu. Donc, la première question, vous voyez sur le slide, qui a déjà pris l'avion dans sa vie? Que ce soit pour des déplacements professionnels, que ce soit pour les voyages. Je vous invite à lever la main. Bon, pas mal de mains qui se lèvent, merci. La plupart, du coup, je pense. Et deuxième question, qui a déjà raté son avion dans sa vie et qui a dû prendre le prochain avion, comme le petit Kevin dans Maman, j'ai raté l'avion, un film qui doit passer maintenant à la télé. Ok, ben, moins de mains qui se lèvent. Et troisième question, qui a déjà été en retard pour aller à l'église? Bon, pas mal de mains qui se lèvent. Bon, heureusement que l'église, elle reste là, elle ne s'envole pas comme l'avion, elle nous attend. Ben, Jésus nous attend, quelle grâce. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelque temps quand j'ai pris l'avion. Du coup, comme je n'avais pas beaucoup de bagages, je me disais, je ne vais pas aller plutôt à l'aéroport. Donc, j'ai fait mon enregistrement en ligne et tout. Et ils m'ont donné un document de voyage, un document d'enregistrement, et ce n'était pas ma carte d'embarquement. Donc, ils m'ont dit en rouge, il faut que vous ayez plutôt pour récupérer votre carte. Donc, je suis allée plutôt à l'aéroport. Et arrivé là-bas, j'ai dû faire la queue pour récupérer ma carte, donc je l'ai eue. Et du coup, arrivé sur le portillon, vous voyez là, avant d'embarquer, donc là, avant d'arriver à la salle d'embarquement, donc il y a le petit portillon. Donc je voulais tester avec le document qu'ils m'ont donné en premier, le document d'enregistrement, parce qu'il y avait un QR code. Donc je voulais voir si ça marchait, si ça ouvrait le portillon. Donc j'ai essayé de scanner le QR code, donc ça n'a pas ouvert le portillon. Donc je me disais, bon, il faut vraiment ma carte. Donc heureusement, j'avais ma carte, donc j'ai scanné ma carte. Et puis ça a ouvert le portillon. Donc je suis arrivée à la salle d'embarquement. Et arrivée là, en attendant l'avion, du coup, ça m'a mené à une petite réflexion. Une petite réflexion, je me suis dit, si Jésus était dans la salle d'embarquement, et moi j'étais à l'autre bout, c'est-à-dire devant le portillon, est-ce que j'avais ma carte d'embarquement pour ouvrir ce portillon pour aller vers Jésus? Mais ça peut être une question pour nous tous, en fait, qui sommes là. On entend souvent parler de Jésus, que ce soit ici à l'église, que ce soit pendant nos cours STA, en priant, en lisant la Bible, on entend souvent parler de l'histoire de Jésus, que Jésus est notre sauveur, que Jésus est venu s'est sacrifié pour nous sauver, nous qui sommes pécheurs et qui ne méritons même pas cette grâce. Mais est-ce que nous, on l'a vraiment pris comme notre sauveur? Est-ce qu'il est vraiment maître de notre vie? Ce n'est pas une question que je ne vais pas vous donner, je vais pas vous demander à lever la main, mais c'est une question qu'on peut se poser tous ici. Est-ce que ce Jésus qui est notre sauveur, est-ce que à chaque décision, à chaque choix qu'on doit prendre tous les jours, avant de dire oui ou non à quelque chose qu'il nous demande, est-ce qu'on le sollicite? Est-ce qu'on prie suffisamment avant de dire oui ou non à chaque choix, à chaque décision qu'on doit prendre? Est-ce qu'on fait vraiment sa volonté ou est-ce qu'on fait la nôtre? Et est-ce qu'on se donne entièrement à Dieu? Est-ce qu'on donne de notre temps? Est-ce qu'on donne nos talents? Est-ce qu'on donne notre argent pour lui? Ou est-ce qu'on se dit, ce petit temps-là, je vais me reposer parce que voilà, j'ai la flemme, je ne vais pas aller à l'église, je ne vais pas aller au cours STA, je ne vais pas aller aux formations. Ce petit rack-là, je vais donner que 5 € aujourd'hui parce qu'il y a un petit haut que j'aime bien chez Zara, du coup je le garde pour moi. Est-ce que tout ça, c'est quelque chose qui nous arrive encore aujourd'hui? Donc, Jésus est venu nous sauver et suivre Jésus nous demande vraiment de renoncer à des choix
que nous, on aurait fait, mais que lui, mais ne correspondent pas à sa volonté forcément. Et je vais terminer par un verset qui se trouve dans Matthieu, chapitre 16, verset 24, que je lis au nom de Jésus. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. À Dieu seul soit la gloire. » Alohan'ny akarany mpandray anjara amin'ny vavaka sy ny vakiteny dia mbola ho ataontsika ny raha fa 480 ny andiny voalohany. Mbola vavakisika tompoko. Ray masino, miantso ny anaranao indray izay amin'izao fotoana izao. Misaotra anao izay fa tonga ny fotoana izay sarobidy indrindra satria fotoana izay amahananao indray ny fanahinay mba ahazoanay famelombelomana amin'ny alalan'ny teninao izay fanelo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay isan'andro. Koa mangataka ny fanamasina izay tompo mba hanazava ny masom-panahinay, ampangina izay rehetra feo tsy avy aminao, ka ahafahanay mandray ny hafatra avy aminao sy miaina izany araka ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay zavavaka izany. Amen. Hiaraka mamaky ny teny soratra masina tsika tompoko. Izany dia hita ao amin'ny Isaia 1:10 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Isaia 1:10 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Misy rantsana misandrahaka avy amin'ny fototry tsisay, misy solofo mipotra avy amin'ny fakany. Ny fanahin'ny tompo no mitoetra eo aminy, dia fanahy manome fahendrena sy fahaiza manavaka, fanahy mahay mamolavola sy manatanteraka, fanahy alalàna sy hanajana ny tompo. Ary io no hanoro azy ny fanajana ny tompo. Tsy tsara araka ny ivelan'ny fotsiny izy, na hanapaka arak'izay reniny sofina, fa hitsara ny malahelo ara-drariny, ary hamoaka didy araka ny hintsiny ho an'ny mahantra eo amin'ny tany. Ny teniny no toy ny tsorakazo ikapohana ny tany, ary ny fofinain'ny vavany no hamonoan'ny olon-dratsy. Ny rariny no fisikinany, ary ny toetra entitra no fekibony. Koa ny ambodia hiara-mipetraka amin'ny zanak'ondry, ny leoparda hiara-mandry amin'ny zanak'osy, ny zanak'omby sy ny liona tanora hiara-mihinana, ka zazalahy kely no hitarika azy. Ny omby vavy sy ny orsa vavy hiara-miroaka, ary ny zanak'izy ireo hiara-matory. Hihinam-bilona toy ny omby ny liona. Ny zaza mbola minono hilalao eo andavaky ny bibilava, ary ny zaza misara-nono hanatsofoka ny tanany eo andavaky ny menarana. Tsy hisy hanimba na handratra menarana ny manerana ny tendrombohitra masina, satria ny fahalalana ny tompo no hanenika izany tany izany, tahaka ny anaronan'ny rano ny fanambanian'ny ranomasina. Amin'izany andro izany, ny solofony Jisay dia hatsangana ho fanevany firenena rehetra, ka hitady azy ny firenen-kafa, ary hanjary be voninahitra ny fonenany. Amen. Mbola toizantsika ny vakiteny ao amin'ny Romanina 5:10 ny andininy 4 ka hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Eny, izay rehetra hitantsika ao amin'ny soratra masina dia voasoratra fa
ho fampianarana antsika mba hananantsika ny fanantenana noho ny faharetana sy ny fampaharezana amin'ny soratra masina. Ary Andriamanitra loharan'ny faharetana sy ny fampaharezana ny ampirahina anareo anaraka ny ohatra nomeny Kristy Jesosy, ka mba iray feo ianareo hiara-manome voninahitran'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Ko mifandраisa tsara ianareo tahaka ny andraisan'ny Kristy anareo koa ho voninahitr'Andriamanitra. Fa zao no ambarako aminareo tonga mpanompon'ny Jiosy i Kristy mba hatanteraka amin'ny fampanantenana natao tamin'ny razan'izy ireo, ka anehoana fa azo antoka Andriamanitra. Ary izany koa dia mba azahoan'ny hafa firenena manome voninahitran'Andriamanitra noho ny famindrapony araka izay voalazan'ny soratra masina hoe izany no hiderako anao any amin'ny hafa firenena sy irako voninahitry ny anaranao. Amen. Ho faranantsika ny famakiana ny teny ary eo am-pitsanganana no hanaovantsika izany. Filazantsara ka ny Matio, toko 7, manomboka ny 1 ka hatramin'ny 12. Hovakintsika amin'ny dikateny iombonana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'izany vaninandro izany dia niseho tany an-tany efitra Jodea i Johany mpanao batisa ary nanao antsoavo hoe ialao ny toe-dratsy fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Izy no ilay voalazan'ny Tompo tamin'ny alalan'i Isaia mpaminany hoe injany misy feon'olona miantso mafy ao an-tany efitra hoe amboary ny lalan'ny Tompo, ahitsio ny zorany. Akanjo volondrameva ny fehikibo hoditra ary fehikibo hoditra no fanaovan'i Johany, valala sy tantely remby no sakafony. Tamin'izay dia nirohitra nakany amin'ny Johany ny olona avy any Jerusalema sy avy any Jodea lafy-valo mba ny faritany rehetra amoron'ny ony Jordana, ary niakelika izy ireo ka dia nataon'i Johany Batisa tao Jordana. Rehefa hitan'i Johany ny Farizianina sy ny Sadoseanina maro nanantona azy mba hataony batisa, dia nilazany hoe ritarana menarana, iza no nanoro-hevitra anareo mba handositra tsy ho tratra amin'ny hatezeran'Andriamanitra izay efa antombotra? Asehoy amin'ny fitondrantena mendrika fa nialanareo tokoa ny toe-dratsinareo. Ary aza miamboaka ana-po hoe manana ny Abrahama ho razambenay izahay, satria lazaiko aminareo fa ain'Andriamanitra tao ny manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ireto vato ireto. Indro efa eo am-podikazo ny famaky, ka ny hazo rehetra tsy mamoa voatsara dia ho kapaina ary atsipy ao anaty afo. Hoy koa Johany, ny ahy ao amin'ny rano no hanaovako batisa anareo ho mariky ny fialana amin'ny toetra ratsy, fa ilay tamy aoriako dia mahery noho izao ary tsy mendrika hivimbina ny kapany akory aho. Ny azy dia ao amin'ny fanahy masina sy afo no hanaovany batisa anareo. Efa eny an-tana ny fikorohana ary ho dioviny tanteraka ny vary ao mpamolona, ka ny vary moa angoniny antsopotra, fa ny mololo kosa ho dorany any amin'ny afo tsy mitsaha mirehitra. Amen.
Avana ny lohahevitra izay hoentina hitondrana izao afatra izao ka fanahy masin'Andriamanitra ane no ao amintsika tsirairay avy ka hanampy antsika hahatakatra ny sitrapony tokoa ary hampiatra izany amin'ny fiainantsika manontolo. Amen. Mipetraka amin'ny fiangonana. Au cœur de l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe offre une image saisissante, un rejeton fragile, une petite pousse émergeant d'un tronc apparemment mort. Or, quand on voit ça, on se dit il n'y a rien de spectaculaire, rien qui attire d'emblée l'admiration. Pourtant, c'est précisément dans cette simplicité presque que Dieu dépose la puissance de son salut. Rehefa niseho tany an-tany-hevitra ijaona mpanao-batisa tena anjara hovaingana be ilay havatra hoe mibebay ianareo na atsinareo. Tsy hoe fitondran-tena vitsivitsy akory no ahitsy eto fa ny ao anatintsika iray manontolo mihitsy no mila fanovana. Un véritable dépassement du centre de gravité de notre existence. Ivoaka ny zone de confort izy, anaiky ny fahalemeny ary hanome toerana ho an'ny asan'Andriamanitra. Izany rehetra izany dia atao mba hanosehana ny olombelona hiankina tanteraka amin'Andriamanitra fa tsy hatokony tenany akory. Il avertit sévèrement ceux qui croient que leurs privilèges, leurs origines ou leurs traditions suffisent pour approcher Dieu. C'est pour ça qu'il dit n'imaginez pas que vos pratiques ou votre naissance garantissent votre place auprès de lui. Pourquoi? Parce que Dieu ne construit pas sa famille par le statut ni par l'étiquette. Il le fait par rapport à notre cœur qui est disponible et sincère. Parce que ce qu'il recherche, c'est un cœur disponible à recevoir son amour et à recevoir sa volonté. Dynamique ihany koa ny fanambarana ny fitsarana hoentin'ny Mesia. Sary ny famaky napetraka apotitry ny hazo na ny fikororoana manasaraka ny vary amin'ny akofo dia tena maneho asafahamantarana, manasongadina marina izay mampiroborobo ny fiainana sy izay manakana azy. Tsy tonga andrava ho amin'ny fandriganan'i Kristy fa anala izay manakana ny olombelona tsy hamoha. Anala izay manakana ny olombelona tsy hamoha. Et dans cette perspective, l'image du rejeton d'Ésaïe révèle toute sa portée. La puissance de Dieu se manifeste dans une présence qui ne s'impose pas, mais qui agit par la justice, la fidélité et une douceur capable d'ouvrir les cœurs les plus fermés. Ary io fomba fiasy io dia tena hoe mampiseho ny lojika ny famonjena mihitsy. Une logique où la grâce avance sans brutalité et où la lumière s'insinue sans aveugler. Une logique qui laisse place à chacun pour que l'être humain puisse s'approcher librement, découvrir ce que signifie réellement laisser Dieu transformer et renouveler ce qui semblait fermé. Ireo izay mamela ny tena novain'i Kristy izany dia mahita fa mivelatra kokoa ny famonjena azy ireo. Misy horizon izay efa noeritreretin'Andriamanitra mihitsy ho azy ireo hatry ny ela. Fanangonana ny olombelona ary ity asan'ny firaisan-kiny ity dia mouvement naturel ao am-po izay mamela ny tenany ho kasahiny fahasoavan'Andriamanitra mihitsy. Ary rehefa manoratra ho an'ny Romana Paoly dia mampiditra tsara io fahitana io. Mampatsiahy azy ireo izy fa ny zavatra rehetra nambaran'Andriamanitra tamin'ny lasa dia mbola miteny ankehitriny. Toy ny teny velona izay mamolavola, mampianatra ary mampahery ny tsirairay. Tsy fitaratra fotsiny akory ny soratra masina fa tena hoe lalana izay ianaran'ny mpino faharetana, fampiononana ary ambonin'izany rehetra izany fanantenana sy fitiavana. Ce que Dieu a suscité dans le cœur d'Israël, ce qu'il a porté à travers les siècles, s'adresse désormais à quiconque veuille accueillir le Christ. Et c'est pour ça que Paul poursuit en montrant que cette unité, elle se rend visible lorsque chacun accueille réellement l'autre
avec la même générosité dont Christ nous a entourés. Recevez-vous les uns les autres comme Christ vous a reçus, dit-il. Ary eto ny apôstôly dia tsy manolotra hoe fitsipika tsotra akory fa tena hoe zavatra tokony arahintsika tanteraka eo anivon'ny fiainantsika. Il décrit l'expérience même du salut qui forme dans le regard porté sur l'autre, un regard qui ne classe plus, qui ne soupèse plus la valeur ou l'origine, mais qui reconnaît dans chaque vie un être appelé par Dieu. Ny fandraisana ny hafa zany dia efa fandraisana anjara amin'ny asan'i Kristy. Ny firaisan-kina kristiana dia tsy mamafa na inona na inona fa mirindra, mampirindra fiainana eo anivon'ny fiangonana. Ary mahatonga fahasamihafana ho loharanom-pahagagana fa tsy antony fisarahana akory. Ary efa mampatsiahy antsika i Paoly fa Kristy mihitsy no tonga mpanompon'ny Israely mba hanamarina ny fampanantenana izay nataony. Ary avy eo dia manokatra varavarana amin'ny firenena mihitsy izy dia asehony fa famonjena dia mihorom-paka amin'ny tantara iray saingy mihitatra amin'ny rehetra. Tsy misy fanavahana intsony fa ny olona rehetra dia voakasika izany avokoa. Il n'y a plus aucune frontière culturelle, aucune appartenance religieuse antérieure, aucune catégorie sociale n'est assez solide pour contrer l'élan de cette miséricorde de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est tout le monde qu'il aime et c'est tout le monde qu'il souhaite sauver. Entrer dans cette unité, c'est d'abord découvrir un espace où l'amour de Dieu devient une force créatrice. C'est voir comment les relations changent, comment les paroles s'adoucissent et comment les gestes se transforment. Ary izany dia ny fahatsapana fa ny fiombonana dia isan'andro no angatahany Tompo amintsika. Izay tanterahany eo anivon'izay rehetra mitodika aminy. Et dans cette maison qu'il construit, chacun trouve sa place. Chacun peut respirer, être accueilli, contribuer et apprendre la paix et devenir témoin de cette lumière dans le monde entier. Et dans cette dynamique, quelque chose de plus profond encore se révèle. L'union au Christ conduit à une maturité spirituelle, capable d'assumer la mission qui en découle. Satria ny firaisan-kina aminy dia tsy midika fotsiny hoe mandray ny fiadanana, fa lasa isika mihitsy no fitaovan'izany fiadanana izany. Maneho ity hetsika ity amin'ny fomba mazava tsara Paoly rehefa mivavaka izy hoe ary Andriamanitra loharano faharetana sy ny fampaherezana ny ampiray ihinanareo anaraka ny ohatra nomeny Kristy Jesosy. Jesosy Kristy tenany no ohatra tokony raisitsika ao amin'ny fiainantsika, na eo anivon'ny firaisan-kina izany, na eo anivon'ny fitiavana izany. Ka noho izany dia mila mahatakatra an'izany fitiavan'Andriamanitra izany isika mba ahafahantsika ihany koa mitia ny hafa. Dia amin'ny fitiavana tsy misy fepetra, fitiavana tsy manapetra ary fitiavana tsy mijery tavan'olona. Ce vœu marque le passage de l'expérience personnelle à la vocation communautaire. Les mêmes sentiments dont il est question ne sont pas l'uniformité effective, mais plutôt l'orientation commune du cœur vers le Christ. Arakaraka ny raisan'ny olona iray aminy no ianarany mijery ny hafa, tsy amin'ny fomba fijerin'olombelona akory, fa amin'ny fomba fijerin'Andriamanitra. Araka ny asa azon'Andriamanitra tanterahana amin'ny tsirairay avy. Et la communion intérieure avec le Christ devient ainsi la source d'un discernement. Elle permet de traverser les tensions sans rupture, de porter les faiblesses d'autrui sans s'épuiser et d'offrir une parole juste sans jugement. Elle ne se décrète pas, elle se tisse petit à petit dans notre capacité à accueillir ce que l'autre est en Dieu. Et c'est là que la grâce reçue devient vraiment fécondité. Mamola vola ny fiangonana izy ahafahan'ny olona tsirairay miaina, mandroso sy mandray anjara araka ny fatra izay omen'Andriamanitra azy ireo. Noho izany ny firaisana amin'ny Kristy dia mitarika ho amin'ny fiombonana ara-piralahiana sy fiderana ary mitarika amin'ny fitiavana ihany koa. Mihalala io lalana io rehefa mamela ny teny isika
anadio antsika mamela an'Andriamanitra anova ny fiainantsika, anova ny toetrantsika ary mamela ihany koa ny fikasany hiasa eo anivon'ny fiangonana. Que la grâce transforme ces résistances, c'est ça qu'il désire. Et que l'Esprit crée entre nous des liens que nous ne pourrons produire par nos seules forces. Et vivre cette unité, c'est d'abord entrer dans un mouvement où Dieu lui-même fait converger nos vies vers un dessein plus grand encore. Ny aneho voninahiny eo amin'ny sao tontolo izao, izay mitady fandriampahalemana nefa tsy mahalala hoe aiza no ahitana izany. Ary io fiadanana io dia Andriamanitra irery ihany no mahay manome izany antsika. Ary eto indrindra ny mahatonga firaisan-kina amin'ny Kristy ho vavolombelona, tsy amin'ny alalan'ny teny ihany fa amin'ny alalan'ny fanatrehan'ny fiainantsika. Ary rehefa tena hoe miaraka amin'ny tokoa isika, dia tokony hitantaritra eo amin'ny fiainantsika izany firaisana amin'ny Kristy izany, na ny fomba fitenitsika izany, na ny fomba fihetsikitsika, na ny fomba fifandraisantsika amin'ny hafa. Le Christ nous appelle encore aujourd'hui à une vie qui va au-delà de nos habitudes et de notre zone de confort. Alors, avançons encore à nouveau avec Christ cette fois-ci, mais pas en dépendant de notre propre être, mais en dépendant réellement de sa force à lui. Et en lui demandant vraiment de nous épauler dans notre vie de tous les jours, dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous disons. Satria firaisan-kina amin'ny Kristy dia midika hoe mandray ny fiadanany amin'ny fanapahan-kevitra rehetra izay raisintsika, na ny kely io na ny lehibe, ny tenantsika iray manontolo ary ny fomba fiainantsika miaraka amin'ny hafa. Saingy tsy adidy izany fa manomboka amin'ny fahatsoram-po aloha. Ao daholo miainga ny zavatra rehetra ary ny fototsika ny zavatra lehibe indrindrany izay jeren'ny Tompo. Rehefa misafidy ny olona izy tao anatin'izany Davida, Samuela raha nifidy dia nijery tamin'ny fomba fijeriny, nendrika ivelany, fa ny Tompo dia ny ao anaty ao. Ka aoka ny ao anatintsika ao no arivoantsika voalohany indrindrany. Ary izay indrindra no ilaina fanavaozana ny fo, mba tena hoe hodinian'ny Tompo ny fotsika ary mba ho avaozany, mba ahafahantsika mity tahaka ny itiavany antsika. Satria raha mbola mitazona lolo-po rehetra ao anatintsika ao isika, dia ireny avy eo ny lasa mivoaka ka lasa mitondra fanafitohana ho an'ny hafa. Ka ny fo aloha no aoka anasana antsika mba ho diovina indray, ary tena hoe mba hanaiky isika no havaozina indray. Aminy dia lasa ny dingana rehetra izay ataontsika mankany aminy dia lasa dingana mankany amin'ny firaisan-kina raha manaiky ny ombina amin'ny tanteraka isika. Fa ahafahana hiaina ny fiadanana tolotr'Andriamanitra sy hizara izany amin'ireo izay manodidina antsika. Ko amin'ireo fihesika andavanandro ireo ary, amin'ity safidy miverimberina ity izay hanankinana ny fiainantsika sy fifandraisantsika aminy, dia ndeha isika mbola hiverina aminy. Ahatoky hatramin'ny farany, aneho mivaingana ny fiovana izay nampanantenain'i Kristy ho antsika tsirairay avy. Alors, aujourd'hui, que chacun accepte d'être guidé par celui qui attire et transforme et choisisse chaque jour de vivre cette union dans la simplicité, dans la fidélité et dans l'amour. Et de cette manière, la paix du Christ devient visible, tangible et peut toucher ceux qui nous entourent. Aujourd'hui, c'est encore une invitation que Dieu nous donne. Répondons à cette invitation. Ne restons pas juste des spectateurs, mais devenons vraiment des acteurs, des témoins de l'unité et de l'amour de Dieu dans le monde entier. À Dieu seul soit la gloire. Ho aminareo kosa anie fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy. Amen.
Andeha isika ry havana hiaraka hitsangana hanambara ny finoantsika izay raisantsika amin'ny fiangonana manontolo. Izao mino an'Andriamanitra tokana, raitsi-doha, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Izao mino an' Jesosy Kristy tompo tokana, zan'Andriamanitra ilay tokana, nateraky ny ray talohan'ny fotoana rehetra. Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina, nateraka avy azonoariana, ray substansa amiray, amin'ny alalany nahariana ny zavatra rehetra. Noho isika olombelona sy ny famonjenantsika, no nidinany avy any an-danitra, ary tonga nofo no torontorono fany masina, tao ankibo mariviritsy, ka natao olombelona. No mbola tamin'ny hazon-jaliana, hisoro antsika fonina nanapaka pôty Pilato. Nijaly ary nalefina, ary nitsangana indray tamin'ny andro fahatelo, araka ny soratra masina. Niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanany iray, roavy indray amboninahitra, nitsara ny velona sy ny maty, ary tsy hanapatapelana ny fanjakana. Izao mino ny fanahy masina, izay tompo sady mpamely, izay avy amin'ny Ray sy ny Zanaka, izay itsaora sy omem-boninahitra miara-mika amin'ny Ray sy ny Zanaka, izay itsaora teny tamin'ny ara-paminana, sady mino koa ny fiangonana tokana, masina, apôstôlika, maneran'izao tontolo izao. Izao manaiky ny batisa iray ny fanoran-kerika, ary miandry ny fanantsangana ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Izao dia tonga amin'ny fotoana ny fanasan'ny tompo isika. Ny tompo mihitsy ny havana no manasa antsika mba hiray latabatra. Ary hoe tsy hoe firaisana latabatra fotsiny akory izao, fa tena hoe fahatsiarovana ny fahafatesana antsika rehetra, satria izy mihitsy nanolotra ny ainy ho fanavidana antsika noho ny fitiavany. Ho fanomana antsika amin'izany dia ho ataontsika ny faha-efatra amin'ny 500 ny andiny voalohany sy fahatelo, dia mangataka ireo diakona ambany rofetianolona.
asan-drato ny fonareo eo amin'ny tompo. aoka ho deraintsika ny tompo Andriamanitra. Entoko ray masin'Andriamanitra mandrakizay, mahefa ny zavatra rehetra. Mety tsy mahavory isaoranay anao amin'ny fotoana rehetra, sy amin'ny rehetra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, izay tianay nanolo tena hamonjy anay. Amin'ny alalany koa no iderany anjery ny fiandriananao, sy tsao ny fanapahana rehetra naotra, ary arahan'ny fiangonana ny an-danitra izay tsy hatany midera ny anaranao amin'ny fiompiana. Izay koa ankehitriny manandratra amin'ny feonay amin'izy ireo. Ry Kristiana malala, aoka angeny ao anaty trano tompo isika, ka hiaino sy eritreritra tsara ny teny milaza izao fanorenana amin'ny fanasana masina izao. Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny ala izay namadiana azy dia nandray mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakinika ho izy, ity ny tenako ho anareo izao nataovy ho fahatsiarovana. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao nataovy ho fahatsiarovana ahy. Fa na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny tompo mandra-piaviny. Aoka isika ry havana ahatsiaro an Jesosy Kristy izay maty misolo antsika sy nitsangana ho fahamarinana antsika, dia efa natim-pihavanana natolony ho antsika izany. Petraka amin'ny fiangonana. Mbola hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay, tompony lanitra sy ny tany, fa no famindraponao aminay mpanonta mahantra, dia nomenao ny zanakao ilay tokana mba tsy ho faty izay rehetra mino azy, fanana fiainana mandrakizay. Ankehitriny indray any an-danitra, reto izay manao entana trianao ny fahatsiarovana ny fahatongavan'ny zanakao olona, fijaliany sy ny fahafatesany, fitsanganany tamin'ny maty, ary ny fifonany mandrakizay ho anay, ka miandry sy mitalao ny fiverenany indray izahay. Ankehitriny indray io, ahidiny ny fanahy masina mba meno fonay, ka andraisanay ny tomponay amin'ny finoana velona, amin'izao izy manantona anay amin'ny alalan'izao fanasana izao. Fa mifanainao masina no arianao, amelomanao, anamasinanao, ary hanomezanao anay ny zava-tsoa rehetra, miaraka amin'ny fiangonana, i Jesosy Kristy Tompo, izay tonga eto anatrianao, mba hiombona amin'ny latabatra ao masina, dia mangataka aminao mba hampiraisinao aminao, tahaka ny sampana amin'ny voaloboka. Ampianaro hifankatia tahaka ny tiavanao anay izahay, ary aoka izay hiara-manana fiangonana masina manontolo, ny fiononana sy fifaliana aminao, dia anao izay miara-manjaka amin'iray sy ny fanahy masina, hatramin'ny taloha indrindraka ao mandrakizay. Amen. Hidra fahavalo amby folo amby zato, ny andiny fahatelo. Oh
antsika isika rehetra izao dia samy manambara ilay vavaka tsara indrindra izay nampianariny antsika manao hoe Genèse eny an-danitra mamasinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ity an-tany tahaka ny any an-danitra hoenay an'io izay nasarina saonay ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay aza mitondra ny afaka-panahy fa manafahanay amin'ny ratsy fanao fanjakana sy ny hery ary ho voninahitra mandrakizay amen. Ok, ary hitsangana ny fiangonana. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan' Jesosy Kristy tompontsika. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ran'i Jesosy Kristy tompontsika izay nalatsaka ho an'ny maro ny famelana ny eloka. Hoy ny tompo, indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona. Raha misy mihaino ny feo ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiala sakafo aminy ary izy amiko. Ary hoy ihany koa izy avia fa efa voavoatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Mahazo mipetraka ny tsy mpandray dia ho ataontsika ny hira fahafito amin'ny zato dia ho zaraina ny mofo sy ny kapoaka. Oh
Ho Jesosy Kristy Tompo, sotroinareo rehetra ity fahatindrako, dia ny amin'ny fanakena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Jesosy Kristy Tompontsika izay voaomby tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, no efa nanome ho anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotana anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy anie no ampahery sy araonareo amin'ny fionoana marina ho fiainana mandrakizay ary ho aminareo rehetra anie ny fiadanana. Ataontsika ny hira fahaenina amby enimpolo sy roanjato. Komitsy tanana dia fanameravantsika aminaran'i Jesosy Kristy alohan'ny fiangonana sy tobiasy. Toy izao vaovao antsika anio, vaovao nasionaly. Fiofanana SAP-KNPL, mitony fiofanana nasionaly isan'alarobia amin'ny 7 alina par Zoom. Fiarah-miasan'ny mpitandrina. Alahady herin'ny fa 14 Desambra dia hitondranam-bavaka ny fiarah-miasan'ny mpitandrina eto amin'ny FPMA ary fanohanana amin'ny fomba hita maso azy ireo koa ny ampahany amin'ny rakitra dia alefa any. Vaovao ny tafo, filazana manjo amin'ny maha iray ansika ato amin'ny tompo, Andrianary Sataliva sy Claudia Artsiry dia mampandre ny fiangonana ny fitia-mandro ny reta-po aminy, Andrianary Sata Hertina Rakotoson. Ny famangin'ny fiangonana azy ireo dia ho tanterahana ny alahady 14 Desambra herin'ny anio mandritry ny fidirana faharoa. Famangina manjo. Ny famangina ny fianakaviana Razanampanala Bruno sy Voangy izay namono ny printempo aminy dia ho tanterahana ny alahady heriny mandritra ny fidirana faharoa ihany koa. Rakim-pisaorana. Misaorana Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra ato amiko misaorana ny anaran'ny masina. Salamo 3:1. Fianakaviana iray nanolotra rakim-pisaorana 100 €, 50 € ho an'ny pasteur Élisée Andremiandra ary 50 € ho an'ny SVK. Filazana mariazy, filazana fahatelo. Monsieur et Madame Rakoutzav Lantunienne et Tantel, ainsi que Monsieur et Madame Thévenin Guillaume et Mazin Corinne, ont l'immense plaisir de vous faire part du mariage de leurs enfants, Rakoutzav Oulissou et Thévenin Franck, qui sera célébré le samedi 13 décembre 2025 à 13 h au Vieux-Temple. On invite Ouli Franck à se lever afin que l'Assemblée puisse vous connaître. Merci.
Sampana FNM sy Endripeo. Le Sampana Zavamaneno Endripeo et la chorale Feon Mazava vous invitent à notre concert le 13 décembre à 18h30 à l'église Saint-Baptiste au 62 rue route de Blagnac, 31 200 Toulouse. Le thème de notre esque sera « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4.4. Le prix d'entrée symbolique est de 5 €. Vous pouvez donner ce qui vous tient à cœur. Il y aura une buvette ainsi que le bazar de Noël du SVK sur place. Rejoignez-nous et unissons-nous dans la louange et la joie en Christ. Sampana STA, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Luc 2, 10. La section Sekul Nanten Nandemant a le plaisir de vous inviter à la célébration de Noël autour du thème Noël, un sujet de joie, le 24 septembre 2025 à 19h au Vieux Temple. L'arrivée des enfants et des monos est attendue à 18h. Nous vous attendons nombreux pour célébrer ce Noël avec la STA. Sampanatily. Ufanuanina ny asany, ny sampanatily dia manentana fiangonana manontolo mba handray anjara amin'ny fividianana bus karakarain'izy ireo. Ny 24 décembre, 20 € ny vidiny ary misy tsiro anankiroa. Chocolat noisette Oreo sy vanille fruits exotiques. Manomboka anio ny famandriana azy. Étude biblique sy permanence. Ny talata amin'ny fitora sasany arivo amin'ny alalan'ny Zoom ny étude biblique. Ny permanence amin'ny mpitandrina kosa dia tsy isy fa congé ny mpitandrina Élisée Andremiandra ny voalohany ka hatramin'ny 7 ny volana Desambra. Ny tompon'anjara amin'ny fanadiovana trano anio dia ny SVK sy ny SLK. Toy izao ary ny diarintsika. Sabotsy 13 Desambra, concert FNM sy Endripeo amin'ny 9 sasany hariva any amin'ny église Saint-Jean-Baptiste, route de Blagnac. Ny alahady 14 Desambra kosa dia fanampom-pivavahana fidirana indroa amin'ny 7 sasany maraina ary amin'ny 12 maraina any amin'ny Vieux Temple izay hitondrana ambavaka ny FMM eto amin'ny FPMA. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Fanaontsika ny miarahaba ireo zoky olona izay natratra ny tsingeritaona naterany tamin'ny volana lasa iny. Ka misy anankiroa izy ireo dia raha angatana mba hitsangana raha eto an-toerana. Rabotina Laurence dia Rasoamianta Siono Myriam. Dia fifaliana ho anay no miarabanareo indray amin'ny natratraranareo ny tsingeritaona naterahanareo dia mba hitondranay ambavakanareo amin'izao fotoana izao dia mbola eraky hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay no ireto zokiolona izay natratra ny tsingeritaona naterahany tamin'ny volana Novambra iny. Misaotra anao no ny fiainany, misaotra anao no ny fisiany, ary misaotra anao izay rehetra natolony ho an'ny fiangonana sy ny fianakaviany. Tompo, ankininay manokana aminao izy mirahavavy, mba ho amin'izy ireo aneny fiadananao, ka ho feno fifaliana ny fony, ary mba hitarika ny diany aneny fahazavanao. Eo azy ireo ny fahasalamana, ny hery, fahalemem-panahy, ary tario izy ireo amin'ny taona rehetra izay mbola ho avy. Ny fitiavanao ane hanodidina sy aro azy ireo, ary aoka izy ireo mba tena holoaran'ny hatsara-panahy sy ho fitahiana ho an'izay manodidina azy. Dia mbola ho amin'ny anaranao Kristy no angatana izany. Amen. Mahazo mipetraka ianareo. Fanaontsika ihany koa miarahaba an'ireo izay vahiny samy ny voatonga eto amin'ny FPMA Toulouse, na ireo izay mitoetra izany na ireo izay mandalo, ka raha misy amintsika ao anatin'izany dia mba hiangaviana hitsanganina toerana ihany. Raha tsy misy dia mitohy ny fotoana. Ny sabotsy 12 Novambra 2024 dia nanatanteraka fanamasinana ny fanambadiany zanaky ny fiangonana ny FPMA Toulouse ka antsoina eto izy mivady Rina Mandimby Arsoa sy Rahartsiferana Nadia Vola Patricia ho arapain'ny fiangonana.
dia ny fiangonana manontolo faly miarabanareo mivady ary manolotra ity baiboly ity ho anareo. Izao ny voasoratra ato inona ny arovan'ny zatovy ny lalaka-lehany tsy ho voaloto ny fitandremana araka amin'ny teninao. Salamo 7:7 ity baiboly ity dia atolotra ho anareo mivady ho fahatsiarovana sy fiarabana noho ny nanamasinana ny fanambadianareo ny asabotsy 12 Novambra 2022 tato amin'ny Temple du Salin. Ity boky ity no fanoroan-dalana ho anareo mamakivaky ny fiainana miaraka amin'ny Kristy sy mijoro vavolombelon'ny fitiavana. Dia mazotoa mamaky ny teny dia mirary tokantrano sambatra ho anareo ny fiangonana. Androany Alahady zany anio Alahady 7 Desambra 2022 no atolotra anareo ity baiboly ity dia manao sy ny mpitandrina Elise Andriamiandra sy ny filohan'ny fiangonana. Dia miara-miteka isika ho fiarabana azy ireo Faly miarabasika rehetra trany eto kosa dia amin'ny anarany komiten'ny trano fiangonana. Toy izao ny fizarana mahakasika ny minuta trano androany. Voalohanteny ry havana dia ny fisaorana sy ny fankasitrahana antsika rehetra tamin'ny ezaka sy ny fandroran-tena antsika rehetra tamin'ny fomba maro samihafa nandritra ny taona 2024. Ny vina trano fiangonana moa dia sady asa sady fohy no lavitrezaka ka sady manentana antsika amin'izao volana farany amin'ny taona izao no mampahery antsika hatrany amin'ny adidy antsoroany tsirairay tanterahantsika zany asa lehibe zany. Dia tsy adinontsika fa ny manao ny zavatra ampitiavana sy tsy amin'ny fimonomonomana ary ny manome amin'ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra ary tena tsy foana tsy akory ny fikelezantsika aina ao amin'ny topo. Ny toebolan'ny trano fiangonana ampitaina amintsika dia arak'izay hita eo amin'ny fafana voangona treto zany ho an'ny taona 2024 30 044,78 ny vola ao amin'ny compte trano 222 771,19. Fahatelo zaraina amintsika amin'ny roy mahazatra telegrama ny document mirakitra ny zavatra rehetra tamin'ny avarapatana izay natao tamin'ny 8 novambra lasa teo. Ho an'izay liana nefa te azo an'ilay izy version papier dia aza misalasala manatona ny tenanay. Dia farany manasa antsika sahady hamandrika ny takariva avarapatana manaraka izay atao ny 7 febroary 2024 any amin'ny Vieux Temple. Io zany dia fotoam-bavaka fiderana takalo fifampahirezana mahakasika ny vina trano fiangonana arak'ilay teny fanevantsika hoe ndao isika hitsangana sy hanangana voninahitra ho an'Andriamanitra irery. Dia sika riavana na vao fanoloran-tenantsika amin'ny alalan'ny fanatitra ho ataontsika mandritra izany ny hira fafito sy telonjato raha mbola tsy tapitra ny hira dia atoizana amin'ny hira telo sy telonjato. Isaiah
nous arrivons depuis 3 novembre 2024. Zay, sao dia mbola misy? Sao dia mbola misy adino na misalasala aza menatra, anio no andraisana amin'ny fomba ofisialy. Aza menatra. Avy miakatra ity daholo izay ie. Na zavabe ny toriteny anio, loha eto. Miaraka amin'ny fiangonana. Na zavabe ny toriteny anio. Romanina 15:17. Koa mifandраisa ianareo, tahaka nandraisan'i Kristy anareo, anareo koa ho voninahitr'Andriamanitra. Oui. Donc en français, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Koa ampifaliana, ampitiavana no andraisana anareo anio eto anivon'ny FPMA Toulouse. Tsy vahiny intsony ianareo fa efa tena iray isika ato amin'ity fiangonana ity, ary dia tena ho vady velona tokoa ane ianareo, ary isika rehetra dia samy hitombo amin'ny fandrosoana amin'ny makany amin'ny famonjena, ary mandray anjara ihany koa amin'ny fanorenana ny fiangonana. Dia hiombona hatrany isika ary hiara iorom-paka amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra sy iray amin'ny fitiavan'Andriamanitra ho tonga fiangonana velona maneho ny voninahitry Jesosy. Donc nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui. Vous n'êtes plus nouveaux, d'accord? Et vous êtes comme une pierre vivante au sein de l'Église. Alors n'hésitez pas à rejoindre les sections et toutes les Vunjanas. En progressant vers le salut, nous espérons que vous contribuez aussi à l'édification de l'Église. Et ensemble, enracinés dans la parole et unis par l'amour de Dieu, nous devenons ensemble une Église vivante qui reflète la gloire du Christ. Dia omena fitenenana ianareo, milazalaza momba anareo, ny anarana sy hoe avy aiza, dia mba hafantatry ny rehetrarehetra hoe iza daholo ny anaranareo fa mba tsy tenena manao ana, miteny anareo amin'ny anarana zany re. Satria moa zany ny zokony indrindra eto angamba ny fatanora daholo reto akaiky reto, dia za moa zany Madame Olga na Mamy Ga koa ny fiantsonahako, dia avy any Antsirabe. Jennifer any anarako dia avy any Paris. Maeva any anarako dia avy any Madagasikara, vao tamin'ity taona ity any tonga. Arena ny anarako dia avy any Côte d'Ivoire. Chedidiany anarako dia vao tonga avy any Madagasikara tamin'ity taona ity. Je m'appelle Mioupi, voilà, et je viens de Madagascar, de Tana. Je m'appelle Miour et je viens de Madagascar, de Tana aussi. Bonjour, je m'appelle Franck et je viens de Bordeaux. Bonjour, je m'appelle Oli et je viens de Madagascar, de Tana. Rabataholo mampionona ny anarako dia avy any Paris, findra heritaona zay findrana teto Toulouse dia hipetraka maharitra eto Toulouse. Sitraka ny anarako avy any Madagascar, Tananarivo. Bonjour, je m'appelle Jonathan et je viens de Paris.
Aminao ana daholo. Stéphanie ny anarako dia efa roa taona teto Toulouse, herintaona tao à Lyon dia 12 taona tany Maroc. Dia izay. Dia faly mahafantatra anareo amin'ny anarana satria ny endrika efa hita teo tamin'ny nandritry ny fotoana taorian'ny 3 novembre zany dia faly mandray anareo fiangonana dia aza misalasala. Zay araka ny tenena teo hoe ny fiangonana tsika tsy natao hitombo irery fa hitombo ao anatin'ny fiangonana. Ary matoa tson'Andriamanitra ianareo ho eto amin'ny FPMA Toulouse dia eto zany no hitombonareo. Mety misy fotoana mety hiova toerana indray fa amin'izao fotoana izao dia eto amin'ny FPMA Toulouse nametrahan'Andriamanitra anareo hitombona ka dia aza mihafahafa miaraka manompo n'Andriamanitra isika ary miaraka mitombo ho amin'ny sona ny fanjakana. Dia rehefa aoriana ny fitovavahana dia manasa anareo androso aty alohan'aty misy fialana etaeta sy sakafo kely ifampizarantsika ifampizarany mamy isika ao anatin'izany sy misy zavatra hafa ihany koa ifampiresahana dia manasa anareo zany anatin'izany. Donc après le culte vous invite à aller derrière pour à prendre une collation avec vous et ce besoin. Et donc merci beaucoup et n'hésitez pas à partager ou à demander quoi que ce soit auprès des diacres, auprès des sections si vous avez besoin de quelque chose. Merci. Mbola hiaraka ivavaka isika tompoko. Ry Tompo Andriamanitra io dia mbola velom-pisaorana anao izay ankehitriny. Sotranao satria vita soamantsara izao fotoam-pivavahana masina niarahanay teto izao. Sotranao satria mbola nampatsiahinay ianao androany momba ny fitiavanao. Ianao Tompo izay tonga hamonjy rehetra te hiombona aminao. Ankehitriny Tompo dia manantona anao zahay mitondra ambavaka ny FPMA Toulouse, fiangonana izay nametrahanao anay. Apetrakay aminao ny fiainan'ny fiangonana manontolo. Entinay eo aminao Tompo ireo tompon'andraikitra rehetra eto amin'ny fiangonanao. Ny mpitandrina Élysée izay mamita didy sy miala sasatra ny Madagasikara. I Pasteur Nomena, ny komity, ny Brown sampana rehetra, ny vondronasa rehetra eto amin'ny fiangonanao, ny tompon'andraikitra ao amin'ny ESPMA, ny mpandimbola, ianao no angatahanay hiaraka amin'izy ireo hatrany. Anome izay ilainy rehetra eo amin'ny fanantanterahana ny asa napetraka ao amin'ny tsirairay avy. Ny fanomanana ny konseran'ny FNM sy ny endrim-peo amin'ny sabotsy dia apetrakay aminao koa Tompo. Ny fanomanana ny Noely ataon'ny STA, ny fankalazana ny Noely dia ianao tsado no ametrahanay an'izany Tompo. Ny vina trano fiangonana dia mbola apetrakay aminao. Ianao no angatanay kasika ny fonony tsirairay. Tompo, mangataka ny fanahinao masina hiasa aminay tsirairay ahafahanay mandroso miaraka aminao hatrany. Ny fikasana tsara rehetra Tompo eo anivon'ny FPMA manontolo dia ianao no ametrahanay izany. Io ny momba ny projet V3M izay tetikasa amin'ny fananana mpitandrina matianina eo anivon'ny fitandremana na ny tafo tsirairay. Anao Tompo ny zavatra rehetra sy izay rehetra eo aminy, ko mampianara anay mba hahanolotra ny tenanay ho anao, omeo anay ny fomatoky ny fitondranao izay ahazoanay mahafohy vola aman-karena sy fotoana, ary ihany koa hery mba mitanjaka ho fanohanana ny asa fitoriana ny filazantsaranao.
be ny vokatra tompo fa ny mpiasa ny vitso ianao ka mangataka amin'ny tompony vokatra koa dia mangataka aminao re tompo mba hanirahanao mpanompo sahazy ho an'ny fiangonana mba tahio re ny ezaka ataon'ny fiangonanao mandra-piavinao amboninahitra. Ireo rehetra izay mandalo fahasairanana Jesosy dia apetraka eo ampelantananao. Ianao nangatanay amin'ny fiadanana ho an'ny tsirairay amin'ny fiatrehana izany. Ireo namoy afa-malala koa tompo, ianao no angatanay hijery manokana azy ireo. Tsy adinonay Madagasikara tanindrazanay sy ity firenena nametrahanao anay ity, mba toereto tompo ny fiadanana mba hiadananay koa. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra isika ry havana fatateraka soamatsaina izao fanompoana masina izao. Alohan'ny handraisana ny hafatra sy ny tsodrano dia mbola hoetraintsika miaraka eo am-pitsanganana ny hira 520 ny andiny voalohany sy fahatelo alohan'ny hafatra, ny andiny fahaefatra kosa ao aorian'ny tsodrano. Hafatra ho antsika metiany ity. Ko amin'izany mangataka aminareo ao rahalahy sy ry anabavy noho ny famindrapoan'Andriamanitra. Matolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina kasitrahan'Andriamanitra. Fampibivavana tsara ataonareo izany. Aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova ny fanavaozana ny saina mba mantaranareo sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady akasitrahana no tanteraka. Dia raiso ny tsodrano tonona ny anara-masina ary Andriamanitra fiadana izay nitondra an' Jesosy tompontsika mpiandry lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny rano fanekena mandrakizay izay ny ahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahany eo masiny any alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy any amin'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Amen.
Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indritraka ho mandrakizay amen. Mandehana fiadanana ka manompony tompo. Petraka amin'ny fiangonana. Anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen. Rava amin'ny fiangonana fanamafisana kely izany hony dia isika rehetra ho no asaina misakafo azy fa betsabetsaka ihany izy ao. Zay. Iangaviana ilay vaovao mba handroso mialoha. Izay mba tia riana be nareo fa toa dia nareo no mandroso voalohany azafady.